fary miarabanao indray ny tenako a amin'ity alakamisy fa 7 volana febroary ity fa indray manolotra anao ny rapsodiny famarinana izay mitondra lohateny hoe fihavanana mandrakizay amin'Andriamanitra. Ao Romanina 5:1 dia milasy ko amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika anana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahafinaritra ny dika teny en plus 7 classique ny andiny fanokafana amintsika. Izao voalaza ao ko satria efa nohamarinina isika afaka madidio ambara ho marina ary nohamarinina teo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny finoana dia aoka isika handray ny zava-misy fa isika dia anana ny fiadanana amin'ny fampihavanana mba hiazonana sy hifaliana. Fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny Mesia ilay vahosotra. Aloha sara tsaina ilay fiainana feno fiadanana mandrakizay amin'Andriamanitra. Izany indrindra no nataon'i Jesosy ho antsika. Amin'ny alalan'ny famonjena dia iray amin'Andriamanitra isika, miara-mirindra aminy sy mifanaraka aminy. Nampihavanana taminy isika nomeny fiadanana izay tsy azo ny fomba mpivavahana omena antsika. Izany fiadanana izany dia vokatry ny fanamarinana antsika na afaka antsika madidio noho ny amin'ny finoana. Tsy misy fifandrafiana eo aminao sy Andriamanitra, tsy misy ady ihany koa. Hoy ny Efesiana 2:4-7 ka 7 hoe fa izy no fihavanantsika izay naharay antsika rotonta ka nandrava ny hevitra fisarahana ary ampihavana antsika rotonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonono ny fandrafiana ary tonga izy ka nitory teny somafaly milaza fihavanana tamin'ireo izay lavitra sy tamin'izay akaiky koa. Hoy ny Koretiana 2:5-7 fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoam-pivavahana dia izao Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao toa izao taminy ka tsy nanisy ny fahazosoanay ary efa napetrany taminay ny teny fampihavanana. Mario fa Andriamanitra no niasa tamin'ny Kristy Jesosy nampihavana izao toa izao iverina aminy. Tsy nanisy amin'ny fahotan'izy ireo izy. Raha tokony ho fanameloana no azo dia nanomeny antsika ny fampihavanana sy ny firaisana aminy. Aleloia! Ankehitriny izy no ananantsika fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'iray. Efesiana 2:2-7 tsy tafasaraka amin'Andriamanitra isony ianao. Tsy mahafinaritra ve zany? Ankehitriny isika dia miaina anatin'ny fiombonana sy fihavanana amin'Andriamanitra mandrakizay. Hoy ny Kolosianina 2:20 dia milaza ka dia rano teo amin'ny azo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny izy hoy izao no fampihavanana izany. Haleloia! Tadidio tsara hoe tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo teo amin'ny azo fijaliana dia tafaray amin'Andriamanitra ianao. Tsy nomelohana ianao tamin'ny fahotana rehetra fa nomeny fifaliana, nomeny fiadanana ary nomeny ianao famelan-keloka. Dia izany indrindra ny tian'ity rapsody ity ho tenenantsika androany hoe tsy tafasaraka amin'Andriamanitra izany intsony ianao, fifaray amin'Andriamanitra. Aleloia! Amin'izao fotoana izao dia tikanao anao an'izao vavaka izao izay ilaza dia ianao mamerina azy. Aleloia! Ray malalo misaotra noho ny namarinanao aho tamin'ny finoana sy nanomezanao fihavanana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Miaina anatin'ny fiombonana sy iray mandrakizay aminao aho. Tsy misy fanamelohana, fanavahana